Tranga afakely kosa andray tsikaritra eny amin'ny apakapakeny amin'ity alina ity. Raha ny nambarandreo siantifika dia afaka idirana antsoina hoe super lune isika izay hoe ho lehibe kokoa noho ny mahazatra ny habean'ny volana. Ia lehibe kokoa ny volana ny alina ka hitombo 520 isan-jato noho ny mahazatra ary azavatra amin'ny 3 isan-jato noho ny mahazatra ihany koa. Anakaiky kokoa ny tany izany hoe 505 alina sy 3 kilometatra tsika ny volana. Io ilay atson'ny mpandinika ny abakabaka hoe super lune. Androany zany 14 novembre dia pleine lune ny volana amin'izao, zany eo anatin'ny fotoanany fianomanana. Ary ny tena ora exact izy dia hoe amin'ny 3:20 minitra tena pleine lune ny volana. Zany hoe tsika amin'izao zany tokony anatin'ny efa fotoana pleine lune fa somary efa miarahaba kely izy amin'izao fa dia mbola pleine lune ny tena ahitana azy. Zany hoe mandalo eto zay ny volana amin'izay aty amin'ilay partie akaikikaiky kokoa ny tany ary izay fandalovany volana eto zay no mampatonga le super lune zany hoe mengeza kokoa à 30% ny alehibeazan'ny volana mandalo eto amin'ity akaiky kokoa ny tany ity izay manana excentricité kely kokoa avy eto amin'ny tany zany. Dia zay no mahatonga an'ilay volana somary hitatsika hoe raha jerena amin'ny masotra hoe raha nolehitra mijery an'izay dia hoe lasa mengeza ny volana. Dia zay fa mizay amin'ny volana zay raha hoe azavaina amin'ny teknika zany zay amin'ny fiodin'ny tany, fiodin'ny volana eo amin'ny ivon'ny tany dia zay ny fanazavana azy omena teknika an'izay hoe mandalo akaiky kokoa ny tany ny volana amin'ny androany. Andravaka miabakabaka izany tranga izany ny alina any Europa ary tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa ny malagasy. Tranga tsy dia fahita ary mahalana ny super lune satria tamin'ny 9 janoary taona 2770 no nahitana farany an'izany. Amin'ny 15 novambra taona 434 ihany kosa vao anakaiky indray ny tany ny volana rehefa manohy indray ny fiodonany manodidina ny tany.